Iavana milalo amin'ny tompo itombontsika manankarivany ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro zoma 3 Jona 2024 dia ny Genesis 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Genesis 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Ivavaka misika. Misaotranao zay raha io fa miteny aminay indray ianao. Koa ka ampandininao ny feretra zay tsy avy aminao dia ny teninao ane anoto sainanay sy ampaheranay amin'ny fanaovana ny sitraponao mila amin'ny titolo andro ity. Amin'ny anaranao Jesosy teny tombonofo naovana izay mivavaka izany. Amen. Genesis 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Vakitra izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Nisehoan'ny anjely 3 tamin'ny Abrahama. Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo akazo hitany Mamre, anipetraka teo ambaravarana laina izy, nanafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy dia ka nijery, ary ndreo nisy 3 lahy mijanona teo an-tandrifiny. Ka noho ny nahitareo izy dia niala teo ambaravarana lainy, dia niazakazaka hitsena azy, dia nikoka tamin'ny tany ka nanao hoe Tompo, raha mahita fitety masonao aho, masiny ianao aza dia mandalo dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo anasara ny tombotrareo, agoka iala sasatra kely ampotsy ny azo ianareo. Dia aka mofo kely aho ataona ny ody amavam-po, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ahoy sy telo lahy, ataovy ihany araka izay nolazainao. Dia nandeha faingana Abrahama ka nakany andainy tany an'i Sara ka nanao hoe faingaina maka koba tsara toto itenin'ny famarana dia fetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nankany amin'ny omby dia naka zanak'omby taloha sady tsara ka nanombotra azy tamin'ny ankizilahy dia lasa faingana izy namboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mamy sy ronono ary ilay zanak'omby rehefa namboariny dia nahosiny teo anoloany nisy 3 lahy ary mijanona teo ihinany teo ambanin'ny azy izy dia mihinana izy 3 lahy. Ary izy 3 lahy tamin'ny Abrahama, ay Sara vadinao? Ary kosa izy, mino anday izy. Ary izy mijerina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ary ino hanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandeha izany teo ambavaran'ilay ary teo ivonilay miteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zokiolona ka nandroso fahaterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia nome anakapo ka nanao hoe moa mbola anana falinany va rehefa traranitra toy izao sady efa antotra koa ny tompokilahy. Ahoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana ny nome Sara ka nanao hoe iteraka tokoa vao kanefa izao efa antitra izao, fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va amin'ny fotoan'andro avy ny taona toy izao dia verina aminao ary Sara hanana zazalahy. Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy nome aho, tsy akory fa ho ilay miteny tsia fa nome mihitsy ianao. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Abrahama sy Sara efa antitra dia antitra kanefa tonga nananjanaka ary nananjanaka lahy. Fanontaniana tonga ao an-tsaina dia manao hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Dia hoy ny filazantsara hoe aina Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Moa misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah va? Aina Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Eto dia nome Sara hoe ahoana natanteraka izany fa nanantitrantitra Jehovah ka niteny hoe moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Aina Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Isika koa efa mino dia fihinan'Andriamanitra amintsika izany fahaizana ny zavatra rehetra izany satria Jesosy ny zavatra rehetra dia hainy mino. Koa izaso ianao aza isan'izay tsy mino, fa tsika tokan'Andriamanitra izay mahay mahanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Efa niteny izy fa atanteraka an'izao dia tanterahany
amin'ny fotoanandro zany. Eto mierina tokoa ny taona indro sara tonga lalanala. Inao koa aoka anao atoky an'Andriamanitra dia isy eo aminy ny fahefany sy ny heriny ao aminao. Ho anao tezy ianao atoky an'Andriamanitra manakriva ty sorateo efa nampianatra antsika hoe raha mino ianao hitanao ny voninahitran'Andriamanitra na ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ka aza isan'izay tsy mino fa mino. Amen. De raha sy misaotra anao zay raha io fa nampafantaranao fa rehefa mino zay dia ahita zava-mahagaga. Rehefa mino zay dia taominao mahita ny voninahitra ao mba amin'ny fahalebiazanao. Dia mino anay tompony fominy sy feno fatokinanao lina feno fankataovana anao satria manaova ny mpandesa rehefa matokanao sy mifikitra aminao. Dia sitrakainy ary vavaka be nanay zay nandany masina ny naranao tonga ny fanjakanao atao ane sitraponao ity tany takiny ny tanitra mina inona amina sahazo anay mamelany erikay tahaka namelana izay metrika taminay izany mitondra anay mifakampana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zao trodrano tononona amin'ny anaranay zanakary fanahy zao raiso amin'ny finoana sy fitiavana izany. Fiadanana ne ho angala ary fitiavana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Moa misy mahagaga tsen'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ary mino ny zavatra rehetra. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.